Ny aviana toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady fahenan'ny volana jolay amin'ny enora maraina ka hatramin'ny alatsinainy fahafiton'ny volana jolay amin'ny enora maraina. Misy ny fahampitandremana noho ny hamafin'ny rivotra izay andrasana any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara iny manomboka ny 9 jolay satria dia andrasana araka izany ny fiverenan'ny atsioka atsimo aorian'ny fandalovan'ilay rindraona. Tombanana mety hatratra hatrany amin'ny 10 kilometatra isan'ora moa ny hamafin'ny rivotra amin'ny morontsiraka indrindra manomboka eo anelanelan'ny Morombe sy Itampolo. Manoloana izany dia misy ny fahampitandremana izay miloko maitso ho an'ireo morontsiraka atsimo andrefana mety kasika an'izay hamafin'ny rivotra izay. Etsy andaniny ihany koa dia mbola mitoetra hatrany ny alin-drano ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Anosy izay tombanana mitoetra amin'ity an'ity ny eo anelanelan'ny Taolagnaro sy Manoro ary ny eo anelanelan'ny Sambava sy ny any amin'ny Tanjona Bobaomby. Tombanana mbola hitatra hatramin'ny Rapitsy kosa izany ho an'ny morontsiraky ny faritra atsinanana sy hatrany amin'ny distrikan'ny Sambava. Manomboka ny talata 9 jona kosa indray dia andrasana ihany koa ny fiverenana alin-drano izay ateraky ny atsioka atsimo ho an'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara indrindra ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana hatrany amin'ny distrikan'ny Taolagnaro ka misy ihany koa araka izany ny fahampitandremana miloko maitso ho an'ny morontsiraka atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara. Manoloana izany rehetrarehetra izany dia entanina ny ponina amin'ireo morontsiraka rehetra voakasika anaraka hatrany ny fivoarana na ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Eo ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa-tokony hisorohana ny loza mety ho ateraka izany indrindra ho an'ireo mpampiasa ranomasina. Izay ny mahakasikasika an'iny fa toy izao ary ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka atsinanana anorana malefaka ny atsimon'ny Sambava ary andraona mahalana kosa ny anekafa ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora hatratra 70 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tendrony avaratra ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Manoro anorana malefaka miatoato ary ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabena ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra isy ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Manoro hatrany Taolagnaro andraona mitsitokotoko ary ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 30 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny Tanjona Vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vohimena hatrany amin'ny Tanjona Ankaboa maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny Tanjona Vilanandro andraona vitsy ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 30 kilometatra isan'ora indraindray ary adiny-panonja ny ranomasina ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andraona mahalana ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Maranantsika ny fandaharana Analalava hatrany amin'ny Tanjona Bobaomby andraona vitsy ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra manakaiky ny Tanjona Bobaomby ka ho 30 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny anekafa ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja hatrany ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra.